ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 4 Oktobra, alahady 7 manaraka ny Trinité, alahady voalohany amin'ny volana izay ibanjinantsika indray ny loha hevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Dia amin'ilay Mpitandrina RAKOTONDRABE Ndrianja no hitondra ny afatry ny tompo anio. Ny diakona ao amin'ny sokajy maharitra no miara-miasa mandavorary izao fotoana izao. Ny mitendry ny zava-maneno dia Andriamatoa ary volombelo rova. Ry havany malalo amin'ny tompo, andeha ara-hitsangana isika. Hiompeo amampanahy hanandratra sy hidera ny anaran'Andriamanitra amin'ny famakinany salama. Ara-hitsangana. Salamo 7:20. Salamo 7:20. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 7:20. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary hiderin'Andriamanitra isika hanao hoe Jehova no fahazavatra sy famonjena, iza no atahoana, Jehova no fiarovana mafy aminy, iza no mampita. Raha manantonay mihinana nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavavy sy fahafinaritra, dia iza ihany no tafotoana karapa. Na dia misy tokony mitovy ary amiko azy, tsy atahotra ny foko. Na dia misy avy miantaniko azy, dia atoky ihany aho. Zavatra iray nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko. Dia nitoetra hatramin'i Jehova ny rehetra ilaina. Ao faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolo. Fandraisan-tànana fandraisan-tànana foriana izy, mandeha ny herenana izy. Anandratra ny fahavanto izy, dia sanatra ny fahavaloko manodidina io, anandratra fanaritra io nalaina. Hira sy ny karazan'i Jehova. Amen. Yeah.                                                                                                               Rehefa
mahafantoka ny foamam-panahitsika amin'izao vavaka izao isika riavana. Isaorana ny ianao Jehova o, fa Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Avy aminao ny zavatra rehetra ary ianao no nahary azy. Isan'andro dia miaina sy mivelona amin'ny fahasoavanao izahay. Izany indrindra Tompo no mahatafavoana eto anatrehanao dia ny saotra sy ny tery anao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Eny manaiky anao ho Tompo sy mpamonjy anay izahay ka manokatra ny fonay ho anao. Midira ao anatinay, manjaka feno amponay. Havaozy isan'andro izahay ho mpanompo mahatoky anao. Misaotra Tompo fa ray be fitiavana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny fiainana. Enoy amin'ny fanajana sady hevitra tsara riavana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ko mifandraisa hianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay miny ho amin'ny famonjena ny fanahy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka andavantseo, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy izay mifono rehetra. Amen. Riavana malala sy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ko andeha hanatona azy hiaiky ny fahotantsika. Andeha hiaraka hamaky ny salamo faharaiky amin'ny 50. Salamo faharaiky amin'ny 50 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo faharaiky amin'ny 50 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mivavaka izo amin'ny anaran'ny Tompo. Mandafo amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantramanao, toy ny vaso. Samadina mba ho afakely, ary tiana mba ho afakokany. Fatsaboky ny faso, ary manazay fanakarena. Tanora tanora mata, ary izay atsy masonao ny fanatao. Eo amahany ianao akekeny, ary tsy antsiny ianao. Indra maneloka ny terana, araka ny fahatanany ny tonany reny. Mino famarina ao ny sitrapao, ary fahendreo amanatrinao. Io izao ao afahotana, izay sasao
Riavana, raisan'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo mpitsanganana ny famelan-keloka izay omen'ny tompo atsika. Fa voasoratra hoe satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehova, raha nandeha izay nolazaiko ny amin'izay anjory ity tanàna ity, tsy niponina eto dia niandavana azy, niandavana azy sy niatongavany ho fanozonana, ka nandrindra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehoko ianao, dia izao kosa efa mihaino hoy Jehova. Fa ankehitriny ry Jakoba, izao nolazain'i Jehova, izay nahary ianao sady namorona anao. Ry Israely, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao, ay ianao. Izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao no ny amin'ny tenako, ary tsy hitsarovako ny fahotanao. Sambatra ny olona izay voavelany elo, tsy masakana ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova elo, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny faneketana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny faneketana apostolika manao hoe Andriamanitra manitra sy ny tanana ary minan'Jesosy Kristy sanana tokony tolontsika izay nitolotolona tamin'ny fananasa natehaka miarafetsy mitsarona tompona nombona tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina midina tamin'ny fiainatsika nitsanga tamin'ny mataminy andro fahatelo niakatra ho ny Andriamanitra tezakoloan'Andriamanitra matsika ny fiainana fitsara ny fianasina ny fananasina fananasina fiangonana olamatsina fanevan'ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Sao dia tonga ny fotoana sy ilazana ny rano fiangonana sika ry havana. Izany dia atomboka amin'ny famakiana ireo taratasy voaray tao am-pelantanana. Avy eo isy nitatitry ny vola izay ataon'ny mpikirakira ny volan'ny fiangonana. Isy ny fanentanana ara-pahasalamana ary ny ray aman-dreny Mpitandrina no amarana ny raharahan'ny fiangonantsika androany. Fampatsivana foy, ampatsivontsika izay mbola tsy navidy izany mba hisoratra ny anarana, fanampina anarana, ny taona, ny anjarana finday ary ny adresy ao ivelan'ny fiangonana rehefa vita izao fotoam-pivavahana maraina izao. Taratasy avy amin'ny trano famoaham-boky antso FJKM. Tonga tokoa ray aman-dreny sy mpianatra ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro. Koa mampafantatra anareo izahay fa efa niomana sy vonina mifandraisana anareo izahay eto amin'ny librairia antso FJKM ho fampitaovana ny zanantsika hiatrika ny fidiran'ny mpianatra. Avy amin'ny FJKM afifab. Ivoaka indray ny alakamisy 20 Oktobra 2024 ny gazety Martyra Vavolombelona larana 720 sy 700. No fahasoavan'Andriamanitra lehibe dia feno folo taona maha-Mpitandrina an'Andriamanitra RAKOTONDRABE Ndrianja talehany fitantanana ny fananan'ny FJKM. No ny toedrara izay ray malala dia tanterahana ny sabotsy 17 Oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny FJKM Ambavahadimitafo Antananarivo ampitan'ny ambasady de France Analakely ny fanompoam-pivavahana tarihan'ny foibe FJKM izay anasana ny zanaky ny FJKM rehetra. Koa mangataka amin'ny fiarametan'ny kristianina rehetra amin'ny fiangonana ho fankasitrahana sy fanohanana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Taratasy avy amin'ny Ranorianarisoa miaran-tsorojona ambinina Fiomanana ho mpitandrina mivady. Isaoran'Andriamanitra ry havana fa tanteraka soamatsara ny fanohanana ampahibe maso ny lahatsoratra famaranana izay notanterahana ny 17 Septambra 2024 lasa teo. Manaraka izany anefa dia tsy mety mionona ny fonay raha tsy manoratra aminareo koa no ny fanohanana, fanampiana, fanotonanareo anay ka nahafana niatrika iny fotoana iny. Taratasy avy amin'ny ama. Ampatsifina mpikambanao amin'ny ama fa verina ny fianarakiry ny sabotsy 10 Oktobra 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny fiangonantsika. Atsoina ny foloany sampana vomiera solotenan'ny FDL ny fikambanana mba hivory aorianan'ny fanompoavana maraina ahafahana mandamina ny fotoana ny fifandraisan-tànana Mpitandrina mianakavy. Ary faran-diavana taratasy filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesiny anareo fa ny voninahitr'Andriamanitra Randrianarisoa Alain Mpitandrina FJKM misotro ronono ny zoma 2 Oktobra 2024. Hoy ny vadiny Randrianarisoa Alain ny zanany, ny zafiny, ny tapo aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny lo pré VV 66 ter Philadelphia Ambohipotsy ny alahady 4 Oktobra 2024 afindra ao amin'ny FJKM Tranovato Rahasalama Martyr Ambohipotsy
amin'ny 1 ratoandro ary ny fitaom-pivavahana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny 2 ratolakanjo mialohany ametrahana azy ao Antoby Ambohijanaka. Dia tahaka izay raha ny fiangonantsika riavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Toy izao indray ry havana ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana tamin'iny volana septambra lasa teo iny. Eo amin'ny miditra 6,868,800 ariary, eo amin'ny mivoaka 15,773,985 ariary 77. Manatombo 8,895,185 ariary 77 izany ny mivoaka, ary rehefa natambatra izany tamin'ny volan-tànana tamin'ny faran'ny volana aogositra dia 27,210,776 ariary 64 ny volan-tànana tamin'ny faran'ny volana septambra lasa teo, izay mitsinjara ho toy izao. Fanomezana ho an'ny varavarana 1,200,000 ariary, fikojana fanana fiangonana sy fanamaintisamolaly 6,720,070 ariary. Ny ambom-bola tokony aloha ho an'ny entreprise nanao-ndrary vato 3,423,090 ariary 50. Ny fandraisan-tànana ny Mpitandrina Randrianarisoa Alain 1,42,400. Fanomezana dabilio ho an'ny kolejy teolojika Ivato 540,000 ariary, ary ny sisa ho an'ny fampandehanan-draharaha dia 14,285,216 ariary 14. Toy izao ny andinindininy tsara ho fantatra. Ny rakitra faharoa tamin'ny alahady 20 ny volana septambra sy ny alahady 17 ny volana septambra dia natokana manontolo any amin'ny kitapom-bolan'ny komity fifandraisan-tànana. Tamin'ny faran'ny volana septambra koa isika ry havana no namoaka ny ampahany farany amin'ny anjarantsika ao amin'ny fanaovana ny trano fidiovana 10 millions d'ariary, dia lazaina amintsika izany fa vita tanteraka ny anjarantsika fiangonana mahakasika ny trano fidiovana. Efa navoaka ho antsika ihany koa ny atra sy volana taona 2024. Ny miditra dia mintotaly 125,749,235 ariary 59, izay raha atao amin'ny taha dia 7,50 isan-jato raha mihoatra amin'ny vina izay napetrakitsika ho an'ny taona 2024. Eo amin'ny mivoaka kosa 98,538,458 ariary 95, izay mitotaly 920 isan-jato amin'ny vina izay nataontsika ho an'ity taona 2024 ity. Eto am-pamaranana ry havana dia misaotra ny tompo isika ny amin'ny ahafahantsika mamita atsakany sy andavany ny adidintsika ara-bola na ho an'ny sehatra ivelany na ho an'ny sehatra anatiny. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa manaiky ho fitaovana am-pelantanan'ny tompo manatanteraka ny adidy ara-bola eto amin'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Satria ianao, Jehova, ianao no maro, sady nataonao fonenanao ny avo indrindra, dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao, fa izy angidiny anjeriny aminao mba hiaro anao amin'ny zavatra tamin'ny rehetra alehanao. Salamo, faha 1,20, andiny fahasifika hatramin'ny faha 1,20. Araky ny fantatsika dia mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana isika ankehitriny noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Eny na dia efa mihena ihany ary ireo isan'olona izay mitondra izany tsy mikaretina izany ankehitriny dia tena mbola ilaina ny fiarovana. Ka ho tsaifisika vetivety eto ireo tokony ho ataontsika mba hiarovantsika tena amin'izany mety sanatria azahoantsika ny tsy mikaretina coronavirus izany.
ampatsahivina fa mitandrina dia ny ampieny arak'izay tratra ny fifanakakaizana indrindra ny fifampikasoana amin'ireo olona izay mety hitondra ny tsy mikaretina, satria tsy misoratra tokoa eny amin'ny tavan'ny olona na eny amin'ny andriny hoe mitondra ny tsy mikaretina ny olona iray. Inona ary ireo fepetra tokony hoarahantsika, tokony ataontsika mba hiarovan-tena amin'izany. Fampatsiahivana hoe satria efa enina fito volana izay dia ireto fomba ireto no notantaraina tamintsika lalandavy-teny. Tokony hajaina trany ny elanelana 2 metatra farafahakeliny amin'ny olona manodidina, satria ny koronavirus dia mifindra amin'ny alalan'ny mpitodrora, ny tsiranoka aparitaka ny olona mitondra ny otrikaretina, fa indrindra rehefa mikohaka izy na mihevina, ary koa fifampikasoana mivatana amin'ny olona mety marary zany na izy mitondra mampiseho le sotraretina na izy tsy mampiseho. Ary zany fifampikasoana, ny fiarovana fifampikasoana sy ny fiatahana 2 metatra farafahakeliny dia mampiena ny risika hifindran'ny otrikaretina. Izany ny antony tokony anajantsika voalohany indrindra ny elanelana 2 metatra. Manarak'izany dia tokony arovana ny tava. Arovana ny tava satria nahoana? Mba hiarovana ny hafa aloha voalohany indrindra. Raha mihevina ianao na mikohaka dia tokony hosaronana amin'ny lampo-tsandry na nosara ny olonao na vavanao mba tsy hahatongava mpitodrora any amin'ny hafa. Dia tokony ataontsika fahazarana ihany koa ny tsy mandora na mandreo eny amin'ny rehetra eny ahafahantsika misoroka izany mety fifindran'ny valana retina izany. Mba hiarovanao ny tenanao kosa dia tokony hampiasa lalandava ny arovava sy olona isika, na ny antsoina hoe masika ohatra ny hitantsika anaovantsika amin'izao fotoan'izao. Misy karazany ny masika ka misy le antsoina hoe masika ampiasaina indray mandeha, mba le tenena amin'ny teny frantsay hoe masika usage unique, izay ampiasaina mandritra ny adiny 4 raha farafahabeany. Ka noho izany dia tokony raha mivoaka zany tsika ao anatin'ny andro iray dia tokony manana masika anankiroa. Raha ohatra masika vetavina dia ao aorianany adiny 4 dia tokony misolo izany masika izany. Ho an'ny masika vita amin'ny lamba kosa efa misy fomba natao anamboarana an'izany, ary tokony isolo ihany koa raha mivoaka tsika ka tsy tafaverinao trano mandritra ny andro iray dia tokony mitondra masika anankiroa ihany koa. Ny mikasika amin'ny fanadiovana ny masika dia tokony diovina zany masika lamba rehefa tonga ao an-trano dia alona amin'ny ranon-tsavony na ilay antsoina hoe eau de javel mandritra ny 10 minitra, izay vao sasana amin'ny ranon-tsavony ary pasohana avy eo, izay vao anaovana indray. Ny mikasika ny fametrahana ny masika dia tokony tsarotsika lalandava fa mila manasa tanana isika mialohan'ny ampidirana ny masika, raisina mitadina ary tsy kasihana ny lafiny anankiroa ivelany sy anatiny dia apetraka ny masika. Tahak'izay ihany koa rehefa manala ny masika, manasa tanana, raisina amin'ny elastika ny mitadiny dia esorina izy avy eo. Ho an'ny masika jetable le ampiasaina indray mandeha ohatra ty anaovako ty dia dorana avy hatrany ao anaty davapato zany ary ariana avy eo. Ny fanasana ny masika tsotra dia efa voalazantsika teo ihany koa. Manarak'izany dia ampatsiahivina hatrany fa ny fanasana tanana. Tokony ho fantatsika fa ny tanana mifaritra ny vatana tena mitondra ny otrikaretina hiditra aty amin'ny vatantsika olombelona, avy amin'ny fikasiana zavatra misy otrikaretina na fifandraisana tamina marary, fikasiantsika ny vola, taratasy io na ny vola isan-karazany, ary indrindra misy zavatra tsy tandrotandrotsika dia iray fa na ny arofanina tohatra io ary dia mety misy ilay tsy mikaretina avy amin'ireo olona sendra mitena tamin'izany arofanina tohatra izany na ny toeran-kafa rehetra izay mety nikasihan'izany olona mitondra ny otrikaretina izany. Sasana matetika ary ny tanana, misy ilay fiteny hoe sasao 100 kely ny tanana, ary fomba fanasana tanana dia sasana amin'ny rano sy ny savony mandritra ny 20 sekonda raha farafahakeliny
Ary raha tsy manana, tsy mahita anasana tanana amin'ny rano savony dia afaka ampiasaina ihany koa ilay antsoina hoe gel hydroalcoolique. Raha oviana ny tokony hanasa tanana, indrindra rehefa avy any amin'ny toeram-pidiovana, alohan'ny hiditra ny trano, alohan'ny sakafo, ary araka voalaza teo rehefa avy mikasika ny famerim-bola, ohatra hoe avy any amin'ny bus na ohatrohatr'izay zany dia tokony hanasa tanana lalandava itsika. Ataontsika ho fahazarana ny tsy mifandray-tanana na koa mifanoroka rehefa mifampiarahaba, ary dia mizatra fotsiny le fifampiaravana mahazatra salama tompoko na manahoana tompoko fotsiny ihany dia ampy aloha. Inona ireo fomba fisorohana hafa? Betsaka ireo fomba fisorohana hafa mety ho azo resahantsika, fa ny tiako hisarena saintsika dia ny fananana toe-piaina milamina, izany hoe tsy manao vizana loatra, matory ara-dalàna ary ny fito ka hatramin'ny adiny 8 ao anatin'ny alina iray misakafo ara-pahasalamana, ohatra hoe fihinanana voankazo sy legioma isan-karazany arak'izay tratra mandritra ny sakafo intelo isan'andro. Ireo dia ampy hitazonana ny hery fiarovana entina miady amin'ny valanaretina. Misy ireo olona atsotsika hoe marefo, iza dia atsotsika hoe marefo mety mora ho tratra n'ilay antsoina hoe kahagravy na le tranga misy fahasarotana. Dia efa voalazo ny enimbeny moa fa ireo olona manana aretina mitay sy toy ny diabeta, ny fiakaran'ny tosidra, ireo izay tsy voafehy, izany hoe tsy voatsabo ara-dalàna, ireny karazan'olona ireny dia mety atratra ilay antsoina hoe tranga misy fahasarotana. Eo ihany koa ho an'ny olona efa bebe taona, dia eo olona mihinana fanafody mampihena ny hery fiarovana toy ny fitsaboana ny cancer zany ohatra. Ireo tokon'olona ireo dia mbola tokony hitandrina, enina dia efa ataoko ny ena ary ireo tranga amin'izao fotoana izao, dia tokony mbola tena hitandrina izy ireo raha azo ataony mbola mihiboka dia tokony ataon'ireo karazan'olona marefo ireo. Farany any raha sanatria misy trangan'aretina ianao dia inona ny atao? Ny atao voalohany indrindra dia mijanona any an-trano ary miezaka manatona ny toeram-pitsaboana ny dokotera izay efa mahazatra anao, ary torohevitra sy ny fitsaboana izay ataon'ny dokotera ihany no arahana fa tsy manao dokotera tenany. Ny tiako ambara farany dia raha manaraka tsara ny fepetritsika izay voalaza teo dia tsy tokony sy atahorantsika ny zavatra rehetra izay ataontsika, indrindra ny fivorentsika ohatr'izao izay indraindray mampitaitaina ny sasany amintsika ihany, kanefa raha manaraka ny fepetritsika dia natonga mivavaka isana alahady aty am-piangonana ary dia tsisy olana izay hotratratsika ka dia man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Koa mifandraisa anareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Izany teny filaletso, teny fampahirezana nataon'ny Paoly apôstôly zany zavaka, ary tenin'Andriamanitra koa nitarihan'ny fanahintsika ho fanevan'ny fandraisan-tànana no tenin'Andriamanitra fampiarabana-tsika rehetra. Ainaeo ny misy tokantrano zany ahitsika tonga atao tramon'Andriamanitra amin'ity an'ity. Ny fiadanan'ny tompo tokoa manapaka amin'ny fotsika ny tokantranontsika ary ny fiainantsika manontolo. Fa miaraba manokana ny ray aman-drenintsika sika ravaka, izay anisan'ny ray aman-dreny manana ny anjara toerany tokoa tao anatin'ny FJKM, ary anisan'ny ray aman-dreny izay mihavaka fa tena be andraikitra ary tena mahiraka tanterahana izy. Dia tsika moa zany fa Mpitandrina RAKOTONDRABE Ndrianja miarabanao pastera, izy dia talen'ny FIFA mikasika ny fananana ao amin'ny fobe FJKM. Raha ny amin'ny teny dia maro tokoa ny programa, nefa rehefa mba niangavy am-pitiavana tsika fiangonana dia ny keny am-pitiavana zany dia sotranao pastera dia miraso arinao an-trany amin'ny editsy andraikitra dia nitsoanao raso.
Isaorantsika ny tompo riavana ny fahatongavan'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ampaherentsika izy ary dia miraso azy mandrakariva amin'ny ditsy andraikitra voavana izay apetraky ny tompo aminy. Indrindra moa riavana fa atoato dia ankalaza jobily izany mpanompon'Andriamanitra izany amin'ny sabotsy fahafito amby folo volana Oktobra ho avy izao ao amin'ny FJKM Ambavahadimitafo amin'ny sabotsy maraina. Izany fotoana lehibe izany dia fanevanantsika fiangonana mba azahoantsika mifanondrona amin'izany ray aman-dreny izany satria ho an'ny mpitandrina mitondra fiangonana dia eo ny fiangonana hikarakarasy hanao anazy. Fa ho an'ny takatry pasteur izany izy dia miaso amin'ny foibe mpiaso fiangonana izy sika rehetrarehetra nataon'Andriamanitra mpiara-miasa aminy hanao amin'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Mbola mety lazaina amin'ny fotoana tsy priany amin'ny fotoana moa fa izay ny zava-dehibe hoe sabotsy fafito amby folo ny volana Oktobra ao amin'ny FJKM Ambavahadimitafo dia mivavaka sika soatan'Andriamanitra ary indrindra tondrabavaka izao mpanompon'Andriamanitra izao. Ny zava-dehibe faharoa riavana dia isaorana be dehibe isika tamin'ny mivavaka sy ny fanoanantsika ny asan'ny fiangonana araka ny fanambaran'ny voninahitr'Andriamanitra teo. Fa natao tokoa ary izay mety fahaserana sakatsakana maro samihafa dia nataontsika eo ambony ny zavatra rehetra ny fanofotsika an'Andriamanitra sy ny fanoanantsika ny fiangonana. Dia mamelona trano ny fakasanatsika ary nary tsaro fa matoana mbola velonay. Saorana amin'ny tompo fa mitandrina tsika izany fa tsy izany ihany fa matoana mbola velonay nankatratra izao an'io izany dia misy ny adidy, misy ny atraikitra, misy ny iraka kely ny tompo aminao. Dia mahery sy matanjaka aza matahotra na mivady to fa miara-dalana aminao mandrakariva amin'ny tompo Andriamanitra amin'izay alehany. Dia miraso tsika hatrany fa ny adidy sy atraikitra mbola maro napetraka ny tompo amintsika indrindra fa ny fitoriana ny filazantsara. Ny fahatelo riavako dia ampifaliana tokoa no isaorana amin'ny tompo fa manomboka amin'ny alahady ho avy izao dia ampiasaintsika amin'ny fomba fiangonana amin'izay ilay toeram-pidiovana ato atsinanan'ny fiangonana ato. Marina fa tsara ilay manao zimba miankanidina any amin'ny akany ary mahafinaritra anay no mahita anareo miakatra sy midinanika nefa hafa ihany ny ato amin'ny ilany ato dia amin'ny herinana io ao ampiasaintsika izany toeram-pidiovana izany ary manomboka amin'ny herinana io dia amin'ny Fiomanana tsika riavana fa miverina amin'ny loha ny fiarahantsika mivavaka manomboka amin'ny 6 ora. Fidirana tokana ihany ny rahantsika mivavaka manomboka amin'ny heriny ka dia mampiomana antsika fa samy homana sy andamina fotoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsarova miavaka fa na inona zava-tsarotra lalovana na inona didy atrehana dia miaraka antsika ny tompo ary izy ny mandamina ny zavatra rehetra dia ho an'Andriamanitra eny ny voninahitra. Fa ny fitahiny sy ny fahasoavan'ny kosa ho amintsika rehetra indrindra fa ho amintsika izay ny tokantrano. Andehana avao ny fanoratenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika riavana. Fitsaroana mandrakariva fa izay manome ny fitiavana no vonkasitra Andriamanitra. Natanteraka izany eo am-pitsanganana isika dia ataontsika ny hira fa 3 sy 300 ary mbola tsy tsaratra ny fanatazana dia toizitsika amin'ny hira fa 820 sy 900.
Mihira fahadimy amin'ny fipolo sy roanjato nandiany voalohany sy ny faefatra no mentsika anolorana amin'ny lavitra. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ariavana. Iroso amin'ny voankazo mamy ny tompon'andraikitra ankehitriny. Ao iren'ny voankazo mamy dia ataontsika ny hira firana fanampiny ny fahaefatra, dia ny andininy fahatelo, ny voalohany sy ny fahatelo. Firana fanampiny fahaefatra, ny andininy voalohany sy fahatelo. Rehefa izany dia ho vakiana ny tenin'Andriamanitra. Fany miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga indray ty ny fotoana voankazo mamy, voankazo mamy voalohany. Taorinanay vakansy angoza be, le lava be zay dia noho izay voankazo mamy voalohany zay, dia tenin'Andriamanitra anankiroa no raisitsika. Efa homaninareo ny Jakoba toko voalohany, Jakoba toko voalohany sy Jakoba toko voalohany sy Jaona voalohany toko fadimy, andininy faefatra sy fadimy. Jakoba toko voalohany sy Jaona voalohany toko fadimy, andininy faefatra ka hatramin'ny fadimy. Asio marika ao le izy aloha hoe rehetra zany no teny izay dia raha antsika mamaky amin'ny farana. Ity voankazo mamy ity dia natokantsika ho antsika rehetra, fa tsy nataontsika ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny loha hevitsika amin'ity dia hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Dia hitantara tena marina aho, fa mialohan'izay hitantarako amin'izy izay tantara izay dia ametraka fanontaniana hoe ilayntsika dia ity zavatra asio ao fety. Aza mamaly ataovy any am-pono dia miantsainao ilayntsika dia ity zavatra ity. Mahay mamaky teny eo efa alentsika rehefa avy eo. Misy tantara anankiray izay ao amin'ny Baiboly, dia ny anaran'ilay lehilahy ataontsika hoe iny anarany.
Toma. Tsy diso fanratako azy fa io mihitsy le izy. Tsy Tomasy fa Toma. Dia io lehilahy io jamba atao fakely. Zany izy zany tratra le forme grave satria izy hatrany fakely efa jamba. Jamba izy misy problème. Na hiratra izy misy problème. Forme grave zany dia zao. Rehefa fanena tamin'i Jesosy izy hitan'i Jesosy dia nisy vovoka te dia nandrozy Jesosy dia natao feta le izy dia nataony tamin'ny masona dia nahiratra izy avy eo. Dia rehefa nahiratra izy dia lasa problema be indray. Maha-problema azy dia ity ry zareo ora fariseo mila vaniny taminy efa izy nampahiratra anao ty. Tsy fantatro fa samy Jesosy zany nampahiratra azy. Ko manino izy amin'ny analady no mampahiratra anao tsy mety nge zany tsy araka an'Andriamanitra zany mpamoty zany lehilahy zany. Tsy fantatro fa zay fotsiny moa mandiratra zao. Dia noho ny aveo izy indray raha fariseo hoe ndana tsy gadana reso mamanareo. Dia mety natsoina tamin'ny telefona mpapasy mamano ngava ty azafady. Tonga mpapasy mamano. Ahoana zay? Ahoana izy zanaka rety nareo nalaza fa jamba izy. Nefa izy io mahiratra. Mpapasy mamano koa tsy tazavana. Tsy fantatro fa efa lehibe izy fa anontanio. Dia nanontaniana ihany lehilahy. Itao mama sy azafady. Dia hoe fa ahoana eo ty? Fa iza mihitsy tena nampahiratra anao ty. Zao fotsiny jamba taloha efa mahiratra zao. Dia zao noteneko anao izy raha fariseo raha ohatra ianao ka tsy ilaza mihitsy zany, raha tsy anaiky fa Andriamanitra fa tsy zany lehilahy zany no Kristy, dia ianao tsy maintsy roahany ianao raha ohatra ka izany roahany eto amin'ny fiangonana. Nandalo mafy izy hoe dia Kristy dia Kristy dia nyroahana tao amin'ny fiangonana raha lehilahy. Dia ohatra ny hitako be izy ohatra ny hoe ohatra zany hoe tetsy zany izy ohatra zany dia roahany dia ohatra ny tetsy amin'ny ohatra tetsy izy zany dia nitanondrika. Iny Jesosy fanandalo. Rehefa nandalo Jesosy dia nahita azy nitanondrika. Mino zanak'Andriamanitra va ianao? Dia ohatra ny hoe tsy nahatraka izy. Dia hoy izy hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy? Za sy miresaka aminao izy. Dia hoy izy tompoko mino aho. Sady nikohoka teo amin'i Jesosy Kristy izy. Dia izay no tonga le anarany hoe Toma. Azonareo tompoko mino aho. Fanekam-pinoana lehibe zany rehefa te hirosa amin'izany finoana masina izany. Fa misy zany finoana tsy masina. Dia azonareo ny eritreritra ve zany zavatra zany hoe ohatra ny hoe olona mikohoka eo anatrehan'i Jesosy dia asiana satroboninahitra eo ambony lohany. Dia izay ny antony ilana an'ity corona égale couronne. Fa tsy le corona araky izay nieritreretanareo azy fa le corona le ratsy zany le virus no nasiana couronne. Fa ny tsika ianao rehefa mino an'i Jesosy Kristy dia asiana couronne ianao. Tsy médaille ny kristiana tsy médaille fa couronne. Zay no menantsika. Dia andao nge tsika hijery an'ilay tenin'Andriamanitra an'izay ao amin'ilay Jakoba aloha. Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Dia tsika rehetra miara-mamaky satria ity voankazo mamy ity androany tsy natao ho an'ny ankizy sy ny tanora fa ho antsika rehetra. Dia raha tsika mamaky ilay Jakoba toko voalohany andininy fa 12 manao hoe sambatra izay olona maharitra fakapanahy fa rehefa voasahatoetra izy dia ada satroboninahitra fiainana izay volazain'ny tompo omena izay tia azy. Izay ilay finoana masina. Izay aloha ny ray dia efa mivarika ary amin'ilay jaona indraitsika zao izay ilay finoana masina tediavin'Andriamanitra tediavin'i Jesosy Kristy amintsika. Dia ity ny anankiray. Jaona voalohany toko 5 andininy 4 sy 5.
Eritrereto ao anatin'ny segondy rahafoy hoe inona zao ny problemanao ao an-tsainao ao a. Inona zao ny problemanao amin'izao. Tsika rehetrarehetra samy manana problemany fa izao. Inona indray zao a no probleman'izao tontolo izao. Zay tsika mba afaka manohy an'ilay resaka ty amin'izay dia toy anaty aorianaty. Inona toy anaty? Inona toy anaty ny amin'izao tontolo izao? Corona? Coronavirus dia izao. Hitanareo, jereo tsara tenin'Andriamanitra io a. Misy teny veriberina hoe inona lisy? Izao tontolo izao. Hosolotsika coronavirus io izao tontolo izao io. Dia rahantsika mamaky izy dia solo coronavirus izao tontolo izao a. Anisa telo aho. Isa, roa, telo. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maresy ary fandresena eto maresy dia iza no maresy afa-tsy anao velontsika tsara dia miaraka tsara. Isa, roa, telo. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maresy ary fandresena eto maresy iza moa no maresy Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Izany akory tsy midika tsy hanao kasibosy zany ilaina ny kasibosy satria nandrifotra ny maloto hoe tsy hanasa tanana zany afaka manasa tanana tsika satria fahadiovana zany. Amin'izao sisa izao dia mirosoana zany hoe finoana masina izany dia ny coronavirus tsy natao ampatahotra be voakitsy dia matahotra fa hifanena amin'ilay izy. Tadidio fa samy tsy hita maso Jesosy Kristy sy ny coronavirus fa mahery lavitra Jesosy Kristy raha miroso amin'ny finoana masina ianao. N'Andriamanitra voninahitra. Amen. mialohan'ny amakina sy enoana ny teny soratra masina ary andraisantsika ny afatry ny tompo dia mbola hiala hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay avy amin'ny Jesosy Kristy misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay. Raha mbola nomenao izao fotoana izao amakina sy enonay ny teninao masina ary andraisanay koa ny afatra avy aminao.
misaotra anao zay tompo ny amin'ny zavatra rehetra mangalaka ny fanahy masonao mba hirotsaka aminay tsiraray avy ka hiasa mahery ty anatinay ny teny izay vakina sy ny avatra izay hoentin'ny mpanomponao. Ena ny teninao Jesosy tsy hiverina foanainanao raha tsy efa nahatanteraka ny asa izay nampanomponao. Manantena koa izay mba hofaneny ny tombotay sy fanazavana ny laninay ny teninao. Amin'ny alalinao Jesosy no anaovanay izany fafaka izany. Amen. Tahaka mafy ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 440 andiny 120 ka hatramin'ny 420. Exodosy toko 440 andiny 120 ka hatramin'ny 420 ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'ny Mose: nahoana no mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary haingao ny tehinao dia hahinjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia handeha hamaky eo ambony ranomasina mandio ny tany maina ny zanak'Israely. Ary izao hanamafy ny fony Egyptianina ka hiditra hanentsika azy izy. Dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny ara-milany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingy sovaliny, dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova. Rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingy sovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely dia nifindraka nakeo aoriany, ary ny andro rahona nifindra niala teo alohany dia nijana teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptianina sy ny tobin'ny Israely. Dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanantona izy ho tonta mandritry ny alina. Dia nahitsy Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandio ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia mbola tohizantsika ny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny Jaona toko 7 andiny 5:30 ka hatramin'ny 9:20 sy Joda 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Jesosy nandre fa efa niroahana ralehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe: mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Ralehilahy namalika nanao hoe: iza moa izy? Iza moa no izy? Tompoko, mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy: efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao no izy. Ary hoy izy: tompoko, mino aho. Dia niakohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy: ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe: izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy: raha hijamba anareo dia tsy ho nanankely, nefa hoe ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo. Fatsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny faharatsiam-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofiany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia atao izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavah ao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenin'areo amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompontsika.
ho fiainana mandrakizay, ary amin'ireo folo sasany izay nihafanahana, ary ny sasany kosa sario amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ireo fo amin'ny tahotra ka makala na ny dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Ray masino Amen. Mampitomboana amintsika trano tiavana ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tombontsika. Ary dia misaotra indrindra noho ny amin'ny teny fiarabana izay mitandray aman'ireny mpitandrina teo, izay misolo tena ny fiangonana ray manontolo. Dia miaraba anareo mivady sy ny ankonanareo koa amin'izao fotoana izay voatokany fiangonana fitondrana mivavaka sady ihany koa ny Fiomanana ny amin'ny fandraisan-tànana. Dia mitovy ihany moa ravana amin'ny roapilanina sy ny fiangonana. Tsisy ilavana roapilanina raha tsy misy piloty, le mpanamoro mahay mitondra an'iny. Ary tsisy ilavana piloty raha tsy misy inona, raha tsy misy roapilanina hoentiny. Varikina moa mianarana piloty raha ny roapilanina aza tsy misy. Dia ohatran'izay ihany koa ny fiangonana. Tsisy ilavana mpitandrina raha tsy misy fiangonana. Ary tsisy ilavana fiangonana raha tsy misy inona, raha tsy misy mpitandrina ao. Azana izy tambony tany tokoa ry havana dia tsisy an'izany hoe fiangonana rianana ao dia mandroso be, fa tsisy pastera ao. Samy rao nahita an'izany, misotra amin'izany, samy laika izany tsy afaka mifampiteny. Na tamin'ireny andro nireny lava sy ny sisy ireny aza, nisy pastera niara-miasa tamin'ireny. Ary mitompo no hiasa amintsika hatrany. Ankasitraka ihany koa ny mpampon'Andriamanitra izay efa mitondram-bavaka ny mpitory ary tsika mpiainy teo. Arak'izay mahafiomanana ny amin'ny fandraisan-tànana izay ry havana, dia ny teny fanevan'ny amin'ny fandraisan-tànana izay raha marina efa tokony antsika tsenjery fa tsy maninona fa mahasoanareo ny tena velona. Romana 5:20 tia nasantsika izany mba ho sikafany eo anoloantsika ilay izy. Romana 5:20 ny andininy fahafito. Romana 5:20 ny andininy fahafito. Romana 5:20 ny andininy fahafito. Mahita ve tsika ry havana? Raha nahita an'ilay Romana 5:20 andininy fahafito tsika, dia tia anasanareo ary ahako ndeha isika rehetra hiaraka maka amin'izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ho amin'ny fandraisa hianareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo ho voninahitr'Andriamanitra. Isika fanroa amin'ny araka tsara, isa roa telo amin'ny anaran'ny Tompo. Ho amin'ny fandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ny lohahevitra amin'ity volana ity ry havana dia hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Mirosoa amin'ny finoana masina. Raha vao miresaka hoe finoana amin'ny ankapobeny dia zavatra iverin'ny olona hoe rehefa mino re dia ampy, rehefa mino dia ampy ianao. Ny tenin'Andriamanitra tedin'ny olona raha teo dia hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Minoa an'i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny angonanao.
sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny ankamaroan'ny olona zany rehefa mieritreritra hoe ahoana ny resaka finoana, dia hoe rehefa mino manana an'ilay farafahakeliny izy dia efa ampiavonjy azy izay. Marina zany fa Andriamanitra tsy te hanome anao an'ilay farafahakeliny fa Andriamanitra te hanome anao amin'ilay hoe mirosoa amin'ny finoana masina, mirosoa amin'ny finoana masina. Tsy mijanona amin'ilay farafahakelin'ilay finoana zany rehefa manana an'ity fotsiny fa mirosoa. Ny mandroso zany dia mbola tsy hifanarahana ihany koa hoe mandroso izany samy amitra e. Rareo zany tsy itobizako tena mandroso zany firenetsika zany, misy manao hevitra zany firenetsika zany. Na zavatra ray ihany ary zany jerena dia tsy mitovy mifandrenesina antsoina hoe mandroso sy mihevitra. Fa ny resaka mandroso amin'ny finoana amin'ny soratra masina dia mandroso me makany amin'ny famonjena, me mandroso makany amin'izay tsara, mandroso makany amin'izay masina. Ary ny tena manaitra dia le hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Misy koa zany finoana fa tsy masina, tsy masina. Finoana tsy masina zao dia le mokon-doha be roa fotsiny. Andeha galatra dia mino aho fa tsy ao mitompotrano ary tsy maintsy tratrako azoko daholo ny telefônina ndreny lasako ny aniny any any aminy. Finoana mpangalatra zao zany nareo fa tsy finoana masina zany fa finoana an'olona be mokon-doha fotsiny. Fa ny tenin'Andriamanitra eto dia mirosoa amin'ny finoana masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Mirosoa amin'ny finoana masina amin'ny alalan'ny inona hono? Fifandraisana. Zao mbola zany tenin'Andriamanitra amin'ity Romana 5:10 ity tapany voalohany. Koa mifandraisa ianareo, koa mifandraisa ianareo. Ny epistila nosoratan'ny Paoly, men'Andriamanitra ny fanamasina amin'ny Paoly ho an'ny mponina tany Roma tokoa mantsy dia ho an'ny olona mipetraka tao Roma. Roma ny renivohitry ny fanjakana tamin'izany. Fanjakana Romana zany ngeda be enjana be raha mitsika 24 zao zany no mijery dia tao ambanin'ny fahefan'ny Romana avokoa manomboka ny Allemagne, tapany Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Italie, Bulgarie, Grèce, Syrie, Turquie, Liban, Israël, Égypte, Libye, Tunisie, zany rehetrarehetra, Maroc, tombany fahefan'ny fanjakana Romana. Matanjaka be ny fanjakana Romana. Ary anisan'ny nahatonga ny fanjakana Romana ho matanjaka be ny fisian'ny antsoina hoe Pax Romana. Pax Romana raha dika amin'ny teny malagasy dia le fandriam-pahalemana Romana, la paix romaine. Zany daholo moa nitazomanao zany firenena be dia be zany Egyptiana be ampiarahanao firenena amin'ny Frantsay fa ny zavatra herin'ny tazona mafy be azy tao dia ny miaramila sy ny fitsipika enjan'ny Romana. Ary tamin'izany ianao raha vao komikomo hoe etoko tsy manaiky amin'ny mpitondra io idina amin'ny miaramila ianao dia taperina vonona tamin'ny zazakely eo amin'ilay tanàna, dorana amin'ny tanàna dia mifitsaka daholo ilay vahoaka amina tapitrisany noho ny antsoina hoe Pax Romana. Dia ireo olona ireo nisy ampahana jiosy amin'izay mifindra tany Roma. Tadidio fa ny olona ao atapo-tanàna ao amin'ny renivohitra tsy mitovy amin'ny olona any faritra hafa foana ny azy tao ambonin'ny tany. Fisainan'ny olona eto Antananarivo tsy mitovy amin'ny fisainan'ny olona any faritra hafa. Fisainan'ny olona ao Paris tsy mitovy amin'ny fiainan'ny olona hafa. Ny fiainan'ny olona ao Washington tsy mitovy amin'ny any hafa ny États-Unis sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny olona ao Roma koa manana ny lohany manokan'izay. Dia ny olona tao anatin'izao Roma dia samy kristianina efa nomboka ny ovafo ary izy dia mbola misy fifampizarana. Ao anatin'izany ohatra amin'ny toko 410 misy mihinana ary misy tsy mihinana, kisoa, zava-maniry, omby. Dia ny tany nareo miala tany fa tsy nareo raha efa kristianina mbola tsy mihinana kisoa, inona koa ny lavana nareo. Ny sasany ray ihany koa ampitoviany ny andro rehetra, ny sasany tsy ampitoviany. Sabata androany, zay moa izy voalaza tao anatin'ny voankazo mamy teo. Sabata androany tsy mahazo manao in'iny tsika. Dia ny sasany manao rehefa androanady rehefa avy mivavaka dia izay ny zava-dehibe daninareo miala ry. Nareo tsy kristianina namanay. Nisy faniliana samy tao amin'ny kristianina tao Roma. Dia izay indrindra ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifandraisa ianareo.
koa mifandraisa ianareo. Tsy mety ho tafavoaka iroso amin'ny finoana mihitsy ianao ry havana raha tsy mifandray amin'ny hafa reo. Tsy tafavoaka amin'ny finoana mihitsy ianao raha tsy misy zavatra ezaka ataonao aloha. Ary ny teny Jesosy Kristy tompo dia io fifandraisana samy olona io zava-dehibe. Eo ny fifandraisana amin'Andriamanitra tena zava-dehibe, fa ny fifandraisana amin'ny olona samy olona ihany koa anisan'izay tian'Andriamanitra nanantsika. Ry afaka malala ao amin'ny tompo anisan'izay tsy mora samy mifandray aman'olona zany. Ny olombelona araka ny voalazan'ny soratra masina dia mizara efatra tsara: saina, vatana, fo, fanahy. Tiavan'i Jehovah'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, fanahinao rehetra, ny herinao rehetrarehetra. Dia raha vao misy mitovitovy ireo, mitovitovy ny saina, mitovitovy ny vatana, mitovitovy ny fanahy, dia moramora ny ifandraisana. Fa arakaraka ny mampasamihafa an'ireo, samihafa ny saina, na samihafa ny vatana, na samihafa ny fo, na samihafa ny fanahy, dia sarotra be ny ifampiresahana. Zay zany izao mahatonga hoe ny samy ankizy kelikely vatana dia tonga dia miaraka amin'anao mora mifandray. Ny olona mitovitovy saina, samy mpampianatra amin'ny université, samy receveur, dia moramora ny ifandraisana. Zany dia ny olona mitovitovy vatana, raha vao vatanao zany izao tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra, dia raha vao misy anapahany amin'ireo saina vatana fanahy tsy itovizanao amin'ilay olon-kafa, dia sarotra be ny ifandraisana. Raha vao ohatra zao ohatra ny olona rehetra ohatra ny tia saina, ka raha vao anao ilay adaladala somary mitapitapy ireny, tsokan'ny olona ianao. Tsy zay? Dia ohatran'izay ihany koa ny amin'ny fanahy. Tsika zao izao samy FJKM ohatra miaraka eto, misy olona hafa zao miaraka amintsika eto, fa moramora koa samy FJKM. Raha vao miaraka amin'ireo Oktobra dia efa sarotsarotra. Tsy zay? Dia desaka amin'ilay satrobory dia manao hanina dia hafahafa kokoa ny fifandraisana. Arakaraka ny mahasamihafa amin'ireo manahirana ny fifandraisana. Fa mibaiko n'Andriamanitra ny tiandrana ity dia mirosoa amin'ny finoana masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Mety misy zavatra sakatsakana maro samihafa eo, resanintsika hoe mety fiteny, maizy azy, mety hevitra politika, mety firazana sy ny sisa sy ny sisa. Fampiasain'ny tenin'Andriamanitra kosa tsika raha te hiroso amin'ny finoana masina dia mifandraisa. Dia afaka malala amin'ny tompo hiomana amin'izany fandraisan-tànana mpitandrina isika. Andeha hampatsahivina kely ny tantara. Ny ao anaty baiboly zany dia misy raha misy mifidy ny asa tsara dia ny manao ny asa mpitandrina. Izay ny ao anaty baiboly. Ny pastera zany efa nisy nandritry ny 2 arivo taona fa tsy hoe izao akory vonisy. Fa ny zavatra tsisy ao anatin'ny baiboly dia hoe ahoana ny fomba fanendrena mpitandrina. Ry Timoty sy ry Titosy aloha zany izao malaza ao. Indray nitondra tany Efesosy, Timoty any Turkia zany, indray nitondra tany Kreta. Fa i Paoly apôstôly no nanendry tamin'izany tany ianao mety ilay Kreta tany ianao makary. Fa rehefa nivoatra indray tantaran'izao tontolo izao rehefa mitonga amina tapitrisa, amina miliara zao sy amina lavitrisa kristianina, dia nanomboka nanahirana ny antsoina hoe fanendrena mpitandrina. Ahoana iza moa izao manendry izay pastera tamin'ny FJKM Ambavahadimitafo tokoa. Dia naryfotodalàna aza ny ovaova. Hatrany amin'ny taona 470 sy 700 ohatra dia nataony antsoina hoe mifidy mpitandrina. Tamin'izany zany ho antsika izay efa nahatsiaro dia zao ny FJKM Ambavahadimitafo dia ohatran'ireny sanatria ohatran'ireny propagande ireny. Alefa ilay pastera fa ny mitory teny ao ziteny dia mivoaka indray ny pastera manaraka, alefa indray mitory teny manaraka, aka indray ny lady manaraka, alefa indray ilay pastera, dia rehefa vita zay rehefa mantara amin'izay ilay pastera be dia be nantany tao dia raikitra amin'izay mivoaty, raikitra amin'ny fifidianana. Iza no tianareo indrindra amin'ireny pastera ireny? Ianona dia isaina ny vato, ianona ny be vato, dia ino ny pastera? Hoe ino ny pastera tsika? Ny lafiny mahatsara an'ilay izy tamin'ilay fotodalàna tamin'izany dia izao hoe pastera iangon'ilay kely ilay fitandremana no tondrana azy. Izay lafiny tsara zany. Fa ny lafiny maharatsy sy ny nampanoza azy raha vao tenitenenao ny olona hoe ary ianao to mijangajanga, to tsy vadinao ny iny miara-matory aminao iny, ary ianao to mamitariana, ary ianao to mitompo ianao ndraikitra ny fiasan-tariana fa tao enina eo ianao tsolotra. Tsy
tsy fidina intsony ianao pastely. Dia ny hafarany rehefa nitory teny eto dia amboamboarina, inona zao nalany anao ambavahadimitafo, dia namboarina. Fa loza be zany a, izy mitompo hoe loza nareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa zany any natao tampamina ny samboka. Dia tapahana tao anaty fotodalàna nongotana tao a, dia natao indray hoe tendrena Mpitandrina. Fotodalàna nomboka tany amin'ny 9 ray zany ka hatrany amin'ny 2 tendrena indray Mpitandrina, tia kamo tsy tia kamo, tia mipasteranareo teboka, ka tsy tia teboka io mipasteranareo, apetraka aminareo io zany. Tao anatin'ny naterina zay tao anaty fotodalàna indray, korotana ambony ambany ny FJKM, ka efa pastera maniry io mipasteranareo. Atreny amin'ny avatsika katolika efa hoe tia ekanaka, tia ny ray aman-dreninareo, tia mopera, eka mopera, korotana ambony ambany reny FJKM. Inona ihany ary natao amin'izy ity dia zavatra nisy amin'izao fotoana no natao farany a, apetraka heritaona eto aminareo faravakely Mpitandrina. Dia rehefa tapa-kevitra nareo fa raisi-tanana izy a, dia izay izy mipetraka eto, dia izay irosontsika amin'izao fotoana zany. Dia ny tenin'Andriamanitra dia hoe manekeny mpitondranareo. Raha benany amin'ny Eksodosy toko faefatra ambin'ny folo izay torona tamintsika teo, vakina tamintsika teo tsika riavana, dia Mosesy no nitondra ny zanak'Israely mivoaka avy any Egypta. Nandeha vozin'ny firenena Egyptiana zareo tamin'izany a. Egypta koa zany izy fotoana nalaza be, natanjaka be tamin'ny teknôlôjia, ohatra mitovitovy amin'ny États-Unis amin'izao fotoana, mafy be ny miaramila, mafy be ny teknôlôjia, mafy be ny volotsaina, mafy be ny rehetrarehetra. Dia mivavatra vahoaka kely ao anatin'iny ny Israely. Fa rehefa sotomin'Andriamanitra tao hoe mivoaka nareo, dia tafavoaka ry zareo. Dia ireo olona nentsiny ny lehilahy ozy izy ny soratra masina 600,000 talanto zany ny lehilahy. Dia izy ny mpanao statistika hoe raha isaina hatramin'ny vadiny sy ny zanany manodididina ny 3 tapitra isan'andro 3 millions. Fa ny olona 3 millions reo tsy rehetrrehetra mivoaka tao, na tia mivoaka ary dia fotompotehiny Egyptianina. Fa mila nandefasana amin'ny Mosesy mitafitra amin'ireo tao hoe mivoakantsika makary. Dia Mosesy no miteny hoe makary lalana. Tsy Mosesy mitondra andreo hatramin'ny farany, afa maty teny an-dalana koa Mosesy dia tobiasany Josoa sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tenin'Andriamanitra aloha dia manekeny mpitondra anareo. Ry hava-malala amin'ny Tompo, Jesosy Kristy Tompo dia nanen'ny olona hitondra isaky ny fiangonana isaky ny fitandremana. Ny Mosesy nareo zany dia izy mivady sy ny ankonany. Nareo tsy voatery manaiky ny pasterana ambotately, nareo tsy voatery manaiky ny pasterana any paroisse internationale, fa ny anareo ambavahadimitafo aloha dia ireo izay tenenindreo no arahanareo. Ireo napetrak'Andriamanitra hifampitantana anareo, ireo napetrak'Andriamanitra hifandray aminareo. Ary dia zay fomba nitaizany anareo no adin'ny Tompo anazy aniriny. Izy tsy adinina amin'izay natao anomantasoa, fa ny nataony teto no adin'ny Tompo aminy. Dia ianareo sy ny hoaviny sy ny anareo zany mifandray manomboka zao. Ka raha te hiroso amin'ny finoana masina ianareo dia mifandraisa amin'ny Mpitandrina sy amin'ny mpiara-mivavaka aminareo. Fa tsy vitany hoe mifandray ihany ry havana raha te hiroso amin'ny finoana masina. Fa raha te hiroso amin'ny finoana masina dia mila mifandray tahaka ny nandraisan'i Kristy. Mila mifandray tahaka ny nandraisan'i iza hono? Tahaka ny nandraisan'i Kristy. Zao ny tapany faharofarany amin'ny tenin'Andriamanitra ity. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa, voninahitra izy, voninahitr'Andriamanitra. Ay. Kaiky izy fifandraisana rehetrarehetra ity eran'ny tanàna dia misy fitsipika daholy, misy daholy. Ny indro telon'ilay mpandrafitra fotsiny dia ny akamaroan'ny fifandraisana tsy voasoratra. Raha ny diplomasia sy ny anany rehefa enjana be dia fa ny ankoatran'izay dia ny fiarahamonina no mametraka azy.
dia izay fifandraisan'izay nefa Jesosy Kristy nametraka endrika fifandraisana vaovao. Fa raha ny fiarahamonina samy fiarahamonina dia mametraky ny azy. Hitantsika eo amin'ny fomba fiaraban'ilay olona, hitantsika eo amin'ny fomba fitafy, hitantsika eo amin'ny fomba fisainana, hitantsika eo amin'ireo ohabolana maro samihafa ao amin'ilay firenena. Amin'ny malagasy ohatra, rehefa manomboka amin'ny kabaro ny malagasy dia tompoky lasy, tompoky vavy. Tsika zany zany lehilahy zany dia ambonin'ny vehivavy. Izay mahatonga hoe rehefa amin'ny kabaro ny malagasy dia lehilahy foana no asiana mitondra teny. Fa ny amin'ny tandrefana kosa rehefa mikabary dia mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vehivavy. Rehefa miletika ny rano amin'ny sambo, les femmes et les enfants d'abord, vehivavy sy nikizy aloha nalefa. Raha ny malagasy zany lehilahy no mitsoka voalohany. Zany satria samihafa, satria ny ambony lehilahy no vehivavy. Hitanao amin'ny fisainana zavatra be dehibe zany, mahatonga an'ilay hoe betsaka ny mampijaly ny vatany. Dia amina fiarahamonina ihany koa dia efa misy hoe raha mifanena ny zoko sy ny zandry dia izy ny tokony miaraba aloha, dia zokony sady zandry. Dia zandry no zeziny ny fiarahamonina, zandry raha mifanena amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izy ny tokony miaraba aloha, lasa ny vavy. Dia lehilahy sa ilay vehivavy? Arakaraka ilay izy. Any amin'ny fitazan'Andriana zao dia vehivavy no miaraba aloha. Fampiarahamonina gasy sandray ny lehilahy. Raha mifanena ny ambany sy ny ambony, mifanena ny directeur sy ny mpamafatrano izy ny tokony miaraba aloha. Mpamafatrano. Zany dia mbola misy ilay koa aorianan'izay, ilay mpamafatrano. Isandray manolotra tanana voalohany, ilay sefo sady ambany. Raha tsy maintsy sefo tanana hono ianao dia tsy mahazo mandray. Fa tsy marana fomba ianao zany sady efa miaraba voalohany ianao tsy mahazo mandray tanana satria ianao any ambany. Zany ny fifandraisana zao tontolo zao. Misy be lehibe io amin'ny protocole iraisam-pirenena. Rehefa mipetraka dia ianao atsatoka vanina fatsaka-py, ianao tsy mahazo miteny alohan'ny ry tsy maintsy miteny farany. Fa ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra eto kosa iavanao. Raha te hiroso amin'ny finoana masina ianao dia mifandraisa tahaka nandraisan'i Kristy anareo. Zany Kristy zany faratampon'ny Andriana, mpanjaka ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra avy any an-danitra, na dia nanana ny maizy azy feno azy dia niraisy ny tenany, nandray ny mahazanak'olombelona, nidina dia dia ambonin'ny tany. Tahi Jesosy niteraka tany an-tranony iny, tranon'omby. Nareo ve nisy teraka tany an-tranon'omby? Marina mafy ny 4 000 fa raha tany mba irekaiky ny daba-jorydira. Zay, atsisy miteraka any an-tranon'omby zany. Fa zay ilay Jesosy Kristy tompo. Ilay Jesosy Kristy tompo, izay tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Mifanao mantsy tamin'izany tao anatin'ilay paksa Romana vita lalam-bato, pavé daholo zany any ankamaroan'ny lalana mandalina kilometra ahafahana mandefa miaramila. Dia izay mahatonga hoe lalina raha vao tonga amin'ny raha vao pavé izy dia tsy maintsy tonga amin'ny Roma. Izay mahatonga ilay fitenina hoe lalina rehetra tompoka dia tonga amin'ny Roma. Fa ny lalana ny ambanimbanivohatra Galilea, ny ambanimbanivohatry Andriana, lalan-tany daholo, ohatran'eto Madagasikara ihany. Dia rehefa mandeha ny lalan-tany dia feno vovoka ny tongotra. Dia rehefa feno vovoka ny tongotra dia faralam-pomba zany mitsoatrantsika tsy hoe asiana tapi fotsiny, fa sasana ny tongotry ilay vahiny. Dia rehefa sasana ny tongotry ilay vahiny tamin'izany tsy vatran ianao an'iny fa ny andevo ao tanàna na sy ny manasany iny tonga ilay vahiny tana sasanao ilay tongotra dia lasa am'izay ilay sasana ny tongotra. Dia izay ilay olana be tamin'izao Kristy tompon'ny teny, eo sasana ny tongotra reo. Ianao hoe tsy dia ianao tena lasa tongotra, tsy mety aminay zany. Raha tsy manay ko sasaka ianareo dia maninona? Tsy manana tsara amiko. Dia avokoa petera sy be baikobaiko. Ka rehefa sasanao ihany ary ny tongotra dia sasako n'inona? Sasako ny lohako. Zay ny eo anaty baiboly mba nasa ihany dia mba sasako ny lohako. Dia zao toa hoe lohanao tsy maloto tsy mila sasana fa ny tongotra ihany. Ilay faratapiny any amin'ny voninahitra, fanatapiny any amin'ny fahalalana Jesosy Kristy tompo nanaiky, nihetry farany ambany dia ambany.
ny famonjena sy fanafana amin'izao tontolo izao. Ary izay le afatra mpitain'Andriamanitra ry havana ho atsika, tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo. Izany Kristy izany mifandray tamin'ny olona mahafinaritra Jesosy Kristy tompo tamin'ny fiainana, fa mifandray tamin'ny olona manahirana koa Jesosy Kristy tompo teo amin'ny fiainana. Izay maha Kristy azy, mifandray tamin'ny olona mandreraka izy, 4 mita ao an-tanàna, dia Bartolomeo, Luka 4:20, 4 mita. Nao le mpangataka le mpamekely, zao moa zany efa tsy mahazo mitsofoka ampovoan'ny tomobile intsony izy raha ny lalàna vaovao, fa ary amin'ny sisiny any sisa mahazo mangataka. Mpangataka 4 mita eny amin'ny sisin-dalana, dia hoe iza Jesosy tonga dia miorakoraka tsisy protocole. Jesosy zanaky Davida ao mamorafo amiko, Jesosy zanaky Davida ao mamorafo amiko. Dia ao aloha izy ny olona, manginy ianao, 4 mita ianao hiresaka amin'ireny. Jesosy zanaky Davida ao mamorafo amiko, mangina ao aho. Fa dia natsony tompo hoe atsovo ilay jamba. Inona nangatahanao? Ny ambahira-tany masoko. Tena hiratra izy. Fa taorianan'iny ihany koa dia mifandray tamin'ny olona farany izay manan-karena, 720 jerinitra tao Jeriko Jesosy, dia Zakaiosy, le miliardera mpanodikodim-bola ao an-tanàna indray io. Mpankalabola eto Madagasikara ve dia tsy mba fantatrareo? Ianona avy mpanodikodim-bola mpanjakana, ianona avy fantapatrareo daholo e? Fantatra ireny izay. Fa reny ny arahan'i Jesosy Kristy tompony resaka. Zakaiosy anie olona mpanodikodik izay natonga le izay nanaiky tamin'ny fanambakana tompoko dia onerako hoe avy efa teny. Namely be le rangahy iny. Fa izany no fandraisan'i Kristy. Ny fandraisan'i Jesosy Kristy tompo ihany koa, le ataoko moramora fa misy reny sy anabavy eto. Le mpijorojoro reny atsara lalàna. Le mivarotra manofa ny tenany mba hahazoana vola sy fifaliana. Jaona 4, le vehivavy Samaritana. Raha mijery any tsika le orana nandehana le vehivavy tany amin'ny fatsakana, tamin'ny ora tsy fatsakan'ny vehivavy tao an-tanàna. Tsy amin'ny ora fatsakana satria nahoana? Iny madama iny ange mpanadala amin'ny vadin'olona ao an-tanàna e. Zany a, impiry nanambady hono izy iny, jereo ny tanam-pastera hoe indrimy nanambady. Ary le miaraka amin'ny ao vadiny sa tsy vadiny? Tsy vadiny. Ha, manahirana iny a. Azo an-tsaina tsara ny fitafiany izany vehivavy izany raha hita. Nareo, na ny fiakanjo amin'izany na ny fitafin'izany manahirana. Fa mbola naton'ny Jesosy Kristy tompo ihany. Raha vehivavy miorana mba hosotroko. Mbola nahazo valy teny boraingina indray Jesosy hoe enao ve lehilahy jiosy, inona nangadanao rana ty amiko, za vehivavy Samaritana. Ohatran'ny malagasy ny karana vavy ve ny ampiresahanao? Tsy mahazo teny gasy ianao, sa mahazo teny karana ianao. Zany ohatran'izany nahazo an'i Jesosy, fa tsy nahasakana an'i Jesosy tamin'ny fifandraisany izany, satria izy te hamonjy izao tontolo izao. Mifandray tamin'ilay olona tsy mitovy hevitra politika mandreraka Jesosy Kristy tompo, mpanjana tany, miaramila Romana zany ange miaramila mpanjana tany, mpamorotra vahoaka. Reo indray mbola miantso hoe tompo tongava ny an-tranonay fa marary mafy ny zanako, marary mafy ny mpanompoka. Dia tonga tany Jesosy Kristy tompo, dia tsy mendrika nidirako ambava ao an-tranonay fa zao any fotsiny ianao miteny efisotrana dia sitrany io. Dia sitrany io. Zany ny fifandraisan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny olona ry havana, ary tsy zany ihany, fa hatramin'ny olona toa nametaka ny tamaina ny tarehiny. Dia ahoana nataony? Matoky nareo rehefa miverina zany ve? Mamelany elony fa tsy fahatan'izay ataony. Zany ny fifandraisan'i Jesosy Kristy, ary zany ry havana ny tiany tompo iainantsika amin'ny fifandraisana, raha te hirosa amin'ny finoana masina isika. Ry havaka malalao amin'ny tompo, andray tanana mpitandrina zao. Manana 3 volana nareo iomanana. Ny tena zavatra mahagaga dia ny olona hoe anaty krizy very pastera dia andray tanantsika. Fa mahagarina amin'ity valim-bavaka ity nahita olona be dia be atao anatin'ny krizy no nahavita trano. Zany ao anatin'ny krizy no nanokana trano. Ary dia normalina koa inge zany misy ampanasana ampidi-bola be inge tamin'ity
ny mpandray fanampiana, ny dokotera, mpivarotra fanafody, mpivarotra kasibosy, tsy zany vola be nenireny. Fa neniretsindray atsasakarama, fifakarama, mitady asa sy ny sisa sy ny sisa. Fa ao anatin'izay rehetrarehetra izay mihitsy natsony tompo hifandray isika. Raha ny tena marina zany tena tsy normal mihitsy reny misy FJKM. Nareo Ambavahadimitafo, mba firy moa ny telefonina amin'ny pasteranareo fa tsy ty antso azy tsy fantatro. Numéro amin'ny pastera ve dia tsy fantatro nefa pasteranareo. Tena tsy izy zany tsy fantatro moa pastera na mampiasa Facebook na tsy mampiasa izy sy ny zanany. Fa noro tena izy tokony amihan'ny pastera daholo nareo marina fa 5,000 le zaka ao azonareo. Fa tsy izy mihitsy zany hoe manao demande d'ami pastera dia bloqueko. Tena tsy izy zany azonareo. Pasteranao ve dia bloquenao. Tena tsy izy zany azonareo. Tena olona tsy eo amin'ny tompo ianao raha izany. Fa ianao tompoko dia tokony olona vonina hifandray amin'ny olona rehetrarehetra. Marina fa mety misy manadala amin'ireny manao demande sy ny sisa reny. Fa varavaratsiny kosa mba tsy mipastera sy mivady amanjana kosa mibloquenao fa tokony afaka vonina hifandray. Dia fanahymason'ny tompo anery havana andresy lahatra antsika. Fa isy lana azy be dia be zany pastera zany. Mandeha zao fanadinana rehefa ohatr'izao ay. Pastera vetambavaka fanala CP, pastera vetanala BPC, pastera vetambavaka fanala baka. Vita indray zay. Pastera vetambavaka fanao visa any an-davy, pastera vetambavaka mba inscription, pastera vetambavaka amin'izay le zanaka efa tokony hanambady, pastera vetambavaka fa chômeur, pastera vetambavaka izay fa tsy mety bevoka, pastera zany inge, pastera vetambavaka fa hilatsaka sénateur. Zany karazan-javatra azonao. Ary dia apahany fotsiny izay hitanareo aty amin'ny alitara. Amin'ny ankapobeny nisy fotoana tamin'ny taon'ny fitondram-piangonana dia ataoko fitsipika ny aho hoe rehefa misivy alina dia pihako ny telefona. Dia na iza tara zany sy rapitsindray dia rehefa fitaitra indray amin'ny maraina dia voalefa. Dia indray mandeha nahavariana koa ny asan'ny tompo tamin'izay. Adinina mona an'ilay telefona. Amin'ny sivy sasany alina maneny ilay telefona. Taitra be iza koa ro aza ny olona miantso amin'ny sivy sasany alina izany. Misy loza sa misy dahina indray maninona tonga olona amin'ny sivy sasany alina miantso. Dia niraisina. Pastera, pastera, ahoana? Zaho tany eritreretra sanatria nisy nalafitra ve ilay olona naninona tsy vavaka dia moa sandarma ny antsony na polisy fa maninona pastera natsona amin'ny sivy sasany alina. Tonga avy ianao pastera zao dia zao aty an-tranonay amin'ny sivy sasany alina angeo zao hoe inona akaninona any an-tranonareo ako. Tonga avy moro pastera zao dia zao inona ny lavanareo anahy amin'ny sivy sasany alina. Ka tsy fantatrareo fa mba amin'ny sivy sasany alina zao pastera koa mba mila matory. Tonga avy aty an-trano fa miady izay mivady. Tena marina ane zany tonga avy aty fa miady izay mivady. Lasa ianao amin'ny sivy sasany alina mandeha mampiavana olona any an-tokantrano, mampiavana mpivady mankazany. Fa ny fifalianao kosa hoe rehefa tonga ny lady manaraka, tonga tany ianao tamin'ny sivy sasany alina lava-molotra be ny anankiray. Fa rehefa tonga ianao lady manaraka an'iny mahita anazy mivady mifampitantana miaraka amin'ny ankizy atao am-piangonana. Izay tsy voavidy vola. Lany fotoana ianao nitondram-bavaka amin'ny mpanala CP sy ny BPC sy ny mpanao visa sy ny sisa. Fa rehefa tonga ilay afaka CP matsara ilay zanaka pastera, afaka BPC tsara. Saotra ny tompo ry pastera fa nahazo visa, efa manianatra société États-Unis. Izay tsy voavidim-bola. Io pasteur, io mosesy napetraky ny tompo ato aminareo, hifampitantana sy hifandray aminareo. Mandrakizay sy ny mandrakizay anareo dia hifamatotra. Koa mirosoa amin'ny finoana masina dia mifandraisa tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo. Amen.
hiaraka iombom-bavaka isika. Misaotra anao zahay ry tompo fa afaka niona ary afaka nieny ny teninao androany. Misaotra tompo noho ny afatrao izay mampianatra anay mba hiroso tokoa dia ny hirosona amin'ny tsara ary indrindra hirosona amin'izay masina. Misaotra amin'ny teny fa mampahiry anay ianao mba hifandray tokoa izahay ho iray saina, iray aina, iray fo ary fanahy, ka hiroso amin'ny zava-tsara, amin'ny fanompoana tsara anao ary indrindra hiroso amin'ny finoana masina. Ka anekenay anao Jesosy mpitondra anay ary anekenay izay mpitondra anay eto amin'izao fiangonanao izao. Ankehitriny dia mangataka aminao mba hijerenao ny firenenay eran'izao tontolo izao, indrindra ny firenenay izay ao anatin'ny fahasairana tanteraka miatrika izao valana retina izao. No hery sy torohevitra hatrany ireo mpitondra mba hahafahan'ny tantana ny zava-misy rehetra araka ny sitraponao. Eo ny FJKM izay mandalo fotoan-tsaratra tokoa ankehitriny vokatrizany valana retina izany. Omeo azy hatrany tompo ilay fanahy mahery ahafahany miatrika feno ireo karazana olana misy, na ara-polo izany, na ara-pitaovana, na ara-panompoana. Entinay eto anaty anao koa tompo ity fiangonana ametrahanao anay ity, mba ho eo ambany ny fitantananao mandrakariva, ao ny mpitandrina mianakavy izay novidianao hitondra sy hitarika izao fiangonana izao. Mitoera mandrakariva ao aminy ianao ahafahany mampianatra ny vahoaka an'Andriamanitra hiorina hatrany amin'ny finoananao. Ao ny biraon'ny fiangonana, meo azy ireo ny fanahy matsilo hanaovany ny asany araka ny sitraponao. Eo ny sampana sy ny fikambana isan-karazany, aoka ianao hatrany no hialoha lalana azy ireo mba ho sampana sy fikambanana velona hanambara ny filazantsaranao, hitarika olona maro ho mpanaradianao. Dia indreto izahay tsirairay avy tompo izay manana ny etaetanay tiana entina eo anatrehanao, tanterahanay amin'ny fahanginana izany ankehitriny. Izany tompo ny etaetanay tsirairay avy, fa atao mifonay atolotra ianao. Matoky izahay fa Andriamanitra mihainy vavaka ianao, ka nome anay izay tandrify ny tsirairay. Izany vavaka izany dia farananay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao ny mpianatra ao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, taony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ao amin'ny fankapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika ry havana, dia hiroso ireo tompon'anjara amin'izany asa vavolombelona izany. Ary miarabantsika rehetra mianaran'ny komity ny fifandraisan-tànana. Hitondram-bavaka izany fotoana izany isika dia hiomana amin'ny hira fa 7:telopolo sy 7:telopolo ny andininy voalohany ihany dia hisy vavaka ho ataontsika. Aorianan'izay ny fanentanana dia avy eo tsika miroso amin'ny-drakitra manodidina. 7:telopolo ny andininy voalohany dia mangataka atsika mba hitsangana dia tsy mipetraka raha tsy vita ny vavaka.
Miary vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay be fitiavano, endre ny fifalianay ankehitriny. Mahitsapa ireo soa marobe sy fahasoavana nyraisinay taminao, nandritra ndreny fotoana sarotra nandalovanay ireny. Ataonay ahoana tokoa moa tompony tsy hankasitraka anao, ataonany tsy hiderany anaranao masina fa fitahina mahagaga loatra na zao fiarahanay mivavaka eto an'izao ary. Misaotra fa natratra zao fotoana izao zahay afaka mitondram-bavaka manokana ny fotoanany fifandraisan-tànana eo amin'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana. Koa ankehitriny ary manatrefeno ny zavatra rehetra izay karakarainay eto tompo, ny resaka sy ny fandaminana rehetra dia inonay fa avy aminao avokoa. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Petraka tsika tompo. Ny teny faneva izay nisafiditsika dia ny hoe koa mifandraisa anareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo koa, tahaka nandraisan'i Kristy koa ho voninahitr'Andriamanitra. Koa mifandraisa anareo tahaka nandraisan'i Kristy koa ho voninahitr'Andriamanitra. Io teny io no teny nisafiditsika. Raha ny marina efa tamin'ny volana avril mars tsika no saika anao an'izao fotoana manokana hitondrana ambavaka ny fifandraisan-tànana amin'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana manontolo izao. Fa androany ny fotoana mahamety nandaminan'Andriamanitra ny fotoana zany dia androany tsika vao anao izay fotoana izay. Ny fifandraisan-tànana amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny fiangonana. Tsy natao hoe fandraisan-tànana risy fa fifandraisan-tànana. Zany hoe amin'io andro io zany ny mpitandrina mivady sy ny izy miravavy zanany sy isika fiangonana mihitsy no miaraka mifandray tànana. Inona moa zany no tiantsika aseho amin'izany? Ny aseho dia hoe miara-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana, miaraka manompo sy manome voninahitra an'Andriamanitra isika, miaraka manolo tena ho an'Andriamanitra isika, ary indrindra ihany koa miaraka mitondra ny anjara biriky amin'ny asa fanompoana ny tsirairay. Toy izao ny fandaminantsika amin'ny programa efa hitantsika eo ivelany eo ihany ny fanentanana zany. Ny zoma faha-efatra ny volana Desambra, zoma faha-efatra ny volana Desambra dia fotoana iarahantsika amin'ny foibe FJKM, amin'ny synodam-paritany aty amin'ny faritra Atsinanana, amin'ny faritra Avaratrandohalo izay misy amintsika, ary ho avy ihany koa ny fianakavian'ny mpitandrina menakavy. Ny zoma zany no iarahantsika amin'io. Amin'ny fotoana io dia ny foibe sy ireo ray aman-dreny rehetra ireo zany no mitarika amin'ny fotoana fa isika fiangonana manotrina sy mandray vahiny. Dia efa fantatritsika moa ny zavatra mitranga rehefa ohatr'izany dia misy sakafo rehefa avy eo ho arosontsika ho an'ireo vahinitsika ireo. Ny alahady kosany no tena fotoana iarahan'ny fiangonana manontolo sy ny zanakam-pelezana. Eo zany isika ato an-trano amin'izay no tena mikarakara ny fotoana manokana. Ireo andro ireo ihany zany no tena andro lehibe ho andrandraitsika, ny zoma faha-efatra ary ny alahady faha-enina amin'ny volana Desambra. Inona ary no ataontsika amin'izay fotoana izay? Ny amin'ny zoma aloha zany araka ny teniko teo dia isy ny vahintsika zany orosontsika sakafo ao ambony ao. Ny alahady kosany tsy afaka niaraka sakafo angambitsika rehetra ato noho ny zava-misy sy fitandremana ara-pahasalamana fa izara zava-mamitsika, izara mofo mamitsika toy ny efa fataontsika mahazatra amin'izany fotoana izany. Ka ny manahoana ny resaka fandanimbola ho ataontsika ao anatin'izay fotoana izay. Mizara roa mazava ny resaka fandaniana rabola. Eo zany ny fandaniana amin'ny fampandehanana sy fanatotosana ireo andro ireo. Ao anatin'izany ny andraisantsika n'ilay vahiny misakafo, ny fikarakarana ny fiangonana sy ny ao amin'ny akany, ny fidanana akanjo sy zany fitafiana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina menakavy. Rehefa mitentsika fitafiana tsy le hoe le akanjo anaovana isan'andro iny fa rehefa fotoana ohatran'izany dia efa fomba fanao dia fanolorana akanjo mampitandrina amin'ny pastera ihany koa miaraka amin'ireo zioga izay efa fantatritsika ampiasaina amin'ny fiainan'ny fiangonana. Dia izay fandaniana rehetra izay ao anatin'izany zany ny fitafiana, ny fandraisana vahiny, ny fikarakarana rehetra dia
mahatratra 8,375,000 ariary ny vola vinavinaina olany amin'izay. Ka io vola io dia toy izao no etomanana ikarakaratsika an'izay. Anao rakitra manodidiny tsika androany. Dia amin'ny alahady voalohany volana novambra, alahady iray novambra sisa ny alahady voalohany ananantsika, dia amin'ny alahady voalohany novambra koa tsika mbola manao rakitra manodidiny. Rakitra manodidina zany ny atrehantsika an'izay dia ny rakitra faharoa koa anentanana antsika sahady satria ho arotsaka manontolo ao anatin'ny kitapom-bolan'ny fifandraisan-tànana ny rakitra faharoa. Dia izay tsy ampy ao anatin'izay irariana mba tsy hisy dia ny sampana no mifampizarana azy. Misy sampana 8 eto amin'ny fiangonana, dia ny sampana sy ny rakitra izay ataontsika no vinavinaintsika anatanterahana izay fandaniana izay. Fa misy fandaniana anankiray dia ny fanomezana ho amin'ny mpitandrina. Eo zany no anaovana ezaka amintsika tsirairay avy, amin'ny fianakaviana tsirairay avy, amin'ny teraka tsirairay avy. Eo zany no tena anaovana fandaniana. 50 millions d'ariary ny vola ezahantsika hotratrarina amin'io. Tonga dia efa azo katsaina ny zavatra ny antsainareo hoe ohatrinona 50 millions d'ariary. Inona no vidiana ao anatin'izany 50 millions d'ariary? Ezaka tsika hividy fiara ho an'ray aman-dreny mpitandrina. Ozy izy angambontsika any antsika any ohatra mba tsy mieritreritra lavitra koa zany komity izany ao anatin'ny fahamehana fiangonana ary ity mbola sahirana isika raha vitsikely. Izay rehetrarehetra koa dia nandalo tamin'izany ao an-tsainareo izany daholo, na izay tato amin'ny komity, na ny ao amin'ny bureau fiangonana, na pastera mivady ihany koa ary fa mifandresy lahatra izahay. Ary azavaiko anareo mihitsy ny fandresen-dahatra namian'ny pastera dia izao hoe aro ampitaiko aminareo ao amin'ny Genesis 17:4-12. Fa moa misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jehovah fa haintsika izany fitenenana izany. Ary tsy tenenana hoe mpilivava fotsiny fa tena hiainana ary asiana fandresen-dahatra. Fa moa misy zavatra mahagaga tsy hainan'i Jehovah ho atao amintsika fa inona tsy efa nandalo teto amin'ity ambavahadimitafo ity. Namerina ireny trosy ireny tsika tamin'ny akana, nianjera indray ny rarivato. Tonga ny confinement manao ezaka hatramin'ny fanadiovantsika, nanao fetim-bokatra tsika. Fa tratra ny tanjona satria nentina mbavaka ary nanehoan'Andriamanitra fahagagana mahagaga sika teto amin'ny fiangonana. Tsy mirakla monaminy andrasantsika fa ezaka avy amintsika rehetrarehetra izany rehetra izany. Ka ny teny tena fanomezatoky sy fampaherezana ho atao antsika dia izao. Raha mandalo ny saintsika ilay hoe aiza ny atratrarana an'izany dia tonga dia valio fotsiny hoe fa moa ve misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jehovah atao amin'ny fiainantsika. Izay reto dia efa mifandresy lahatra tamin'izany. Izahay ato amin'ny komity ny ao amin'ny bureau Mpitandrina miaraka amin'ny pastera Menakavy. Ka dia ampitaiko aminareo hoe rehefa misy ny teny antsika ahoana dia avereno amin'izay Genesis 7:12 izay. Hiaraka averintsika izay teny izay. Ao anatin'ny fandresen-dahatra mihitsy ntsika ny teny hoe fa moa misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jehovah fa miaraka tsika tompoko azafady mba hianatra kely tsenjeran'izay teny izay manao hoe fa moa misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jehovah fa. Tsy izay ny teny fanevantsika fa ny teny fanevantsika dia hoe koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa ny teny toky sy fampanantenana amin'ny tompontsika dia le hoe fa moa misy zavatra mahagaga tsy hain'i Jehovah fa. Ka miantso anareo ary izahay manentana antsika rehetrarehetra. Misy an'ilay fitezana efa namenantsika teto amin'ny ambavahadimitafo ity dia le fanahy fahafoizana. Tsy nampianarina, tsy mila zavaina be izany, fa efa fantatritsika rehetra. Ao amin'ny fandrarana efa ao, ny ao amin'ny komity efa ao, miantso anareo izay anao an'ilay fanentanana antsika, anao ezakatsika atratrarana an'ilay 50 millions d'ariary. Ezaka ny ataontsika vinavina. Raha ohatra moa ka tonga ny fotoana mety mbola tsy ho tratra izany dia eo indray tsika mandamina fa hankinina amin'Andriamanitra amin'ny fandaminana rehetrarehetra. Mety ny fanazavana dia izao fanomezana ny atolotritsika ao am-pitandrina. Fanomezana io fa tsy hoe fampitaovana amin'ny fiangonana akory. Tiantsika tenena dia izao. Raha fampitaovana fanana fiangonana io dia amin'ny fiangonana ilay fiara. Fa fanomezana ho am-pitandrina mivaly io dia hisoratra aminazy ny fanomezana ho anazy. Mba tsy isian'ny fanontaniana be da be dia efa hazavaintsika dia ny androany izany.
Koa raha resy latrany amin'izany ianao a dia manentana anao izay a mba hanolotra izay avaty anatinao a sy ezaka fa tsy hitsangamenatra tsika nametraka n'izany daty 7 sy 4 sy 9 ny volana desambra izany. Misy ny rakitra manodidina araka ny teniko teo a, misy koa ny rakitra faharoa. Dia ireo ihany, tsika tsy hoe mivarotra billet, tsy hoe hanao hetsika, fa ireo ihany a no ezahantsika anatotosana izany ezaka izany. Dia raha misy ny fanontaniana na fanazavana fanampiny ilaitsika dia mbola eo izay rehetrarehetra afaka anontanianareo. Alahady fito sisany a manisy ohatr'izao tsika dia efa tonga izany fotoana izany. Ka isaky ny alahady izay a dia hiezaka mitatitra anareo eto a mba hahafahantsika mifampirisika, mifamehe hery a sy mifamehe tosika zany a amin'le ezaka azy eo ataontsika. Efa misy 1,042,000 ariary izy teo raha tsy diso ao anaty kitapom-bola 49,6. Inoantsika fa ho vita izany rehetra izany. Mahatoky ny tompontsika ao anatin'izany asa ho ataontsika izany. Misy ny fanasana nataony ao amin'ny braosy komity. Ho antsika rehetra izao a efa mahafantatra. Fa misy ny fianakaviantsika izay mety mbola tsy tena resy lahatra miakatra ty am-piangonana noho ny amehana sy ny antony samihafa, dia misy fanasana ao a azontsika raisina zaraina ny fianakaviana noho izany androm-pifaliana lehibe izany ry havana andalovan'ny fiainana fiangonana amin'izany volana desambra izany. Vavaka tsika tompoko. Misaotranao izay tompo a, misaotrany amin'ny toky sy ny fampanantenana omenao anay. Tena mahatoky anao tokoa izahay raha hiatrika izany fikarakarana izany. Fa fantatray fa efa naseho anao tsy tapaka teto amin'ity Ambavahadimitafo ity ny voninahitra ao. Apetraka feno am-pelatananao avokoa ny fandaminana ny fotoana rehetrarehetra. Hoentinay ambavaka eo anatrehanao ny fiainan'ny ray aman-dreny Mpitandrina menakavy. Mba ho tahinao izy ireo, ho fenonao ny fahasoavanao ny fiainana, ary ho ampaherezinao koa izy ireo amin'ny asa fanompoana izay nanondrahanao anazy. Tondram-bavaka amin'ny fiainan'ny fiangonanao manontolo koa izahay, mba tsy misy lodiso anjara ny amin'ny fitahiana avy any aminao, ny tsirairay avy. Ka dia tena ho fampiraisana tokoa izany alahady ny fifandraisan-tànana izany tompo, ary fotoana ihany koa hanavaozana indray ny fanoloran-tena aminao. Dia misaotra ray malalo. Amen. Alohan'ny rakitra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 7 amby 100 hira fa 7 amby 100 ny andininy 2 sy 7. 7 amby 100 ny andininy 2 sy 7. Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra tompoko.
amen. Pesakitsika iroso amin'ny rakitra manodidina izay nanaovana fanentanana teo tsika ary efa niomanantsika raha teo. Manaraka ny fandaminana petrak'ireo ray aman-dreny dekona fa ny hira ho ataontsika ao anatin'izany rakitra izany dia ny hira fa 320 sy 200, rehefa vita izay dia ny hira fa 120 sy 300. 320 sy 200, 120 sy 300.
Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ry havana fa natateraka izao fanompoam-pivavahana masina izao. Isaorana izy Andriamanitra noho ny fanatrehany ka nahafahantsika nahazo ny teny sy ny hafatra izay hoentintsika miaina sy mivelona ary manompo azy hatrany. Andeha marina izao fotoana izao tsika, ataontsika eo am-pitsanganana ny hira firana fanampy ny 512 ny andinin'ny 2 mialohany an'ny Loran-dray aman-dreny Mpitandrina ny tsodrano. Raisa amin'ny finoana ry havana tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fandriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampiray hevitra nareo amin'ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vava ray niarahanareo mankalasyn'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika. Fahasoavana anareo an'izay ty an' Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Samy mipetraka amin'ny vavaka manjina ry havana. Ho an'Andriamanitra ririano ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.